Afaka mipity amin'ny Madagasikara na dia tsy manana moyen fanaka sy helicoptera satria be dia be ny gasy malapaizina sy tendra anjara firenena fa tsy manana ny moyen izy dia tsy mahavita ny tsy taikany fanampiana ara-bola zany. Ninahy aloha zany ny tena teboka tena hitako hoe important zany tokony jerevana dia ny hoe ny vahiny zany dia tokony manampy antsika ara-pitaovana mba hampamora ny famorim-bokatra avy amin'ny faritra tsirairay avy. Zany hoe tokony ao anatin'ny herinandro raha ela dia mivoaka ny résultat-ny voka-pifidianana satria rito vahiny reto efa hanampy antsika ihany ka manino moa raha ny fitaovana maneno antsika takany any amin'ny zareo mandroso any dia zareo traiky to 48 heures na 72 heures dia mivoaka ny résultat. Dia amin'izao teknôlôjia efa misy zao ve dia tsy ho azo atao zany hoe ny fitaovana atao ny bureau-pifidianana rehetrarehetra dia tonga dia eo ny résultat tsisy mandalo ny CRV sy ny namasiny dia aty amin'ny foibe izy mandeha satria efa andro ny fandrosoana tsika eo ny teknôlôjia. Dia zay voka-pifidianantsika ny bureau de vote zany tonga dia ao ihany miaraka amin'ny délégué rehetrarehetra ny manao sininy dia mandeha faniny aty amin'ny foibe fa izy le mbola mandeha any raha tsy mangaika tsiraray avy ihany io dia miovy ny mpanodinana le voka-pifidianana. Dia zay zany tokony ataony vahiny manampy an'izay fa tsy tokony dia fa ny famatsiana ara-bola ny fifidianana antsika zany dia tokony ampidirina amin'ny loi de finance amin'ny taona raha ohatra ka atao amin'ny taona ho afa amin'ny taona ho afa mbola aloaloatra fa tokony ampidirina anaty loi de finance koa ny vola amatsiana ny fifidianana dia tsy maka vola ny firenena vahiny fa mba tsika malagasy madio ny vola famatsiana ny fifidianana eto Madagasikara. Amin'ity fotoanandroa avaranandro ity ireo dingana rehetra izay ao anatin'ny zotra-pifidianana eto Madagasikara misy loha hevitra 1/12 manomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lisitry ny mpifidy ka amin'ny farana hatrary amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ny dinika sy ny fanakalozan-kevitra izay ho atao mandritra ny titelo andro. Misy ve mitolo-dalàna ho apetraka ao anatin'izay ihany koa mahakasika ny hoe fahefanisenia amin'ireo mety hoe mpandika lalàna amin'ny pré-campagne ohatra. Ho resahanao avokoa araka ny voalazako teo ireo dingana rehetra ao anatin'ny zotra-pifidianana. Ho voaresaka ao ny mahakasika an'izay voalazanao teo izay ny momba ny filatsahako vidiana, ny momba ny fampelezan-kevitra, ny momba ny fikirakarana ny voka-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Ho voaresaka ao ihany koa ny mahakasika ireo fifanololànana ara-pifidianana rehetra ary tonga eo ny solotenan'ireo rafi-pitsarana izay voakasika amin'izany. Ny dinika atao dia fanakalozan-kevitra ary fifampizarana ao anatin'ny tena mangarahara tanteraka no hamoahan'ny tsirairay avy izay olana ho sedrainy fahitany ireo zavatra olana nipetraka tokony ho arenina tsy vitany resaka ny zavatra tsy mety ihany anefa fa hamoaka ihany koa ny sosikevitra sy ny vahaolana izay hevery ny sehatra tsirairay avy ho fanatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Ka ireo sosikevitra rehetra ireo olana rehetra nivoaka teo, ireo zava-nisy sy marina ny ainana sy misedraina nandritry ny fifidianana rehetra teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny fifidianana mbola nitantana ny tao amin'ny ministeran'ny aditany sy ny fifidianana izay nitantanany izay seny efatra izay dia avoaka eo avokoa izay zavatra rehetra ivoaka eo na ny olana na ny sosikevitra na ny vahaolana dia horaketina ao anatina antotan-kevitra iray ka haroso mampahafantarina ny voaka malagasy rehetra ho haroso eny am-pelatana ny FFKM izay hitantana ny fotoanam-pirenena ho avy ary ho haroso ihany koa eo anoloana ny fitoram-patsakana izay tokony andraikitra voalohany amin'ny fanamboarana ny lalàna fehezan-dalà fifidianana vaovao hitondrantsika any amin'ny Repoblika mampiasaina amin'ny fifidianana ho avy ve fanosara biometrika mandeha amin'izao fotoana izao sa manao hoe mahakasika izay? Ny fisoratana anarana biometrika amin'izao moa zany dia
tao anatin'ny fety asa provizy no anatanterahana azy efa nanomboka izy io zany tamin'ny volana oktobra 2020 lasa teo iny. Sambantsika zany no anatanteraka ny fisoratana anarana biometrika io ary mizotra azo lasaina hoe mizotra soamatsara ilay izy manaraka ny eritreretana azy rehetrarehetra. Ny mahakasika ny fifidianana dia hafa mihitsy indray koa ny fitantanana ny fifidianana izay ataontsika hoe eo moa zany fotoana andoam-pirenena izay efa hanomboka atoato dia anisan'ny araka voalaza voalansin'izy io anisan'ny lahadinika lehibe dinianao zany momba ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ny fanomanana ny fifidianana nefa zao zavatra rehetrarehetra zao dia tsy maintsy miafarany fifidianana na ahoana na ahoana. Dia ny fanomanana fifidianana dia mila fotoana ka izay no nahatonga ny teo anivon'ny CENI ary efa nankatoavin'ny fitondram-panjakana ny anatanterahana ny refonte na liste électorale zany izay anomboka atoato efa ao anatin'ny manao ny fikarakarana teknika sy ny fanatanterahana izay ny CENI amin'izao fotoana izao. Dia ny ataontsika hoe ireo fakana ny hevitry ny vahoaka voalohany angamba mety ilay refonte liste électorale iainga avy amin'ny refonte io satria mila fotoana lava ny fanaovana an'io mbola misy ny asa maromaro samihafa izay tsy maintsy tanterahana volana maromaro zany vao vita io karaha ilay enrôlement biométrique mety tsy ho tratra zany ilay izy mety tsy hahenka an'ilay fonony fidy rehetrarehetra izay vinavinaina any amin'ny 20 tapitrisa any. Dia zay no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy tonga dia irosona le refonte na liste électorale zany mba rehefa vita ny concertation nationale vita ny fandrafetana ny rehetrankiny rehetrarehetra avoaka ny fekevitra rehetrarehetra na avoaka ny concertation nationale dia afaka mirositsika amin'ny fitsapahakevy vahoaka zany zay. Concertation nationale dia tena manotena ary andinika lalina no zavatra rehetrarehetra ireo dia any zany tsika vao mahita hoe inona no tapaky ny concertation nationale ao momba ny hoe iza no mitantana ny fifidianana sy ny rehetrarehetra fa zay rehetrarehetra hoe tsy maintsy mifara foana eo fitsapahakevy vahoaka dia na élection inona zany élection constitutionnelle dia tsy maintsy isy fifidianana zany dia tsy maintsy homanina ny liste ahafahana miatrika an'izay fifidianana izay. Sy fokontany ve tompo mety ho fidiana be da be ilay contestation mandeha amin'ny fanazarana processus les critères mahakasika ny resaka fokontany any amin'ny fotoana andoam-pirenena zany tsika vao tena maritra hita hoe inona ny tena rafitra isy eto amin'ny firenena na ny ety anivon'ireo azo fanjakana isy ety amin'ny fanjakana foibe na ireo rafitra izay isy zany any amin'ny lafitany rehetrarehetra any. Eny mahakasika ny ataontsika hoe ny statut amin'ny fokontany zany mbola tazomina ve ny fokontany sa tsy ho tazomina, inona ny asolo azy raha tsy ho tazomina fotoana andoam-pirenena no anapaka an'izay. Fa mandra-pahatonga an'izay dia izay no nahatonga ny fitondram-panjakana na ilay mididim-panjakana mahakasika ny hoe ho tendrena aloha ny lehibe ny fokontany mandra-pahatonga an'izay hoe inona marina ny rafitra maharitra zany isy eny anivon'ireny fokontany reny raha ohatra ka mbola isy moa izy na rafitra hafa zany ny zavatra. Tamin'ny 7 ny didim-panjakana mikasika ny lehibe ny fokontany dia hoe fidiny dia gambatsika nandritra ny fotoana maharitra tsisy fifidianana tamin'ny fokontany maritra eto amin'nosy 7 dia tsy nisy fifidianana mihitsy fa matetika ny tendrena ny akabiazana misy tany amin'ny toerana vitsivitsy nanao fifidianana ihany fa dia nitendrena ny akabiazana dia nefa tao anatin'ilay didim-panjakana dia milaza fa assemblée générale no fifidianana nanomboka tamin'ny 7 nakaty dia tsy nanao fifidianana ny akamaroany ka fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra hoe alao tendrena aloha ilay izy
mandra-panapaky ny fitoanan'ny firenena zany hoe inona ny sady marina ny tany antsika zany mahita hoe afaka maharitra zany hoe inona marina ny teny hitantanana anazy fa mandra-pahatonga an'izay dia ho tendrena izy a misy olo-tena-panjakana no manendry azy a misy olo-tena-panjakana no manendry azy zany fanjakana kosa nefa dia zahay manokana dia nanome toromarika hoe tsy manaka an'izany ny fampidiniana sy ny fampiresahana amin'ny rehetra rehetra na antoko politika io na olo rofidy io na ray aman-dreny ny avram-panahy io na ray aman-dreny ara-drazana io na poniny io tsy manakana ny fampiresahana zany izay mpanendrena ho ataony ny leben'ny distrika na ho ataony ny préfet zay iarana zany sy ny fanendrena PDS moa dia mazava ho azy rehefa mivoaka ny didim-pitsarana milaza fa vanga nisy ny fahavangan-toerana dia ka atsika amin'izao fotoana izao mbola tsy afaka manatanteraka fifidianana mbola ao anatin'ny karakarana zay mihitsy zao anton'izao fotoana an'izao savaranonandro zao mba hahafahana hoe inona ny anatsarana le tontolo fifidianana satria raha nao fifidianana amboletra eo tika dia itoy ihany le korotana dia iroson'ny fitondram-panjakana amin'ny iroso miandalana amin'ny fanendrena n'ireo délégationna manokana zany a inonivon'ireny commune izay efa namoahan'ny fitsarana didy a manamarina ny fahavangan-toerana rahanty nareo mety manana fosikevitra aveo ho atolotra amin'ny sinina amty ny androny seniny mankatiny tiny angatana hevitra mihitsy zay le tonsy hoe ifanankalozan-kevitra savaranonandro ka nifidianana fa fantatsika tsara mihitsy fa io no endrika anankiray sehoan'ny stabilité institutionnelle amin'ny teny français satria raha fidianana ahitana vokatry tsy eken'ny olona dia fikorontana zay miantson'ny mpanao politika ny seny androany anaovana ilay fakan-kevitra mba hiarovana amin'izay tsy siny ny fikorontanana aorin'ny fidianana indrindraindrindra azahoana voka fidianana mifanaraka amin'ny etaetan'ny mpifidy rehefa mifidy ny olona dikan'izay dia manantena olona mifidiny hitondra soa dia hitondra vokatra amin'ny kompansiony firenena nio ny faritry misy azy eto ihany koa dia isan'ny zavatra anankiray lehibe mihitsy ny ahafantarana ny tena laletsika hoe fahavononana fahavononana ny mpandray anjara rehetrarehetra satria raha tsy manana fahavonona tsika dia tsy ho afaka hiaro ny hevitra izay voakantsika eto mba ho tafiditra any amin'ilay fokoanam-pirenena ary ho isan'izay résolution ho raisina amin'ny fahafarany ny fokoanam-pirenena. Resaka fifidianantsika tokony misy no ambaran'ny mpanao politika maro isan'ny fosotra nahatonga ny korotana teto amintsika raha resaka fifidianana izy no mampianatra dia tsy manahoana ny crédibilité zany teny zany amin'ny hevitra manokana. Seny lazain'ny olona fa manakorotana nefa ny seny mbola nantson'ny fanjakana ihany andraikitra ny fikarakarana fifidianana dikan'izay ilay fikonan-doha zay ataontsika zao androany zao voalohany indrindra dia tenenina amin'ny seny mihitsy fa tsy seny sahala amin'izay korotana tsy seny sahala amin'izay ny contesteny taloha seny ho avy eo ary hamoana ihany koa ireo izay heverintsika fa lesika nanana ny seny hatramin'izay ka nahatonga ny seny lazain'ny olona fa isan'ny fosotra manakorotana anatin'ny fifidianana. Alain Maville. Alain Maville.